Vale miona amintsika riavana amin'izao andro niakarana izao, atsarovana ny andro niakaran'i Jesosy Kristy tany an-danitra, izay zava-dehibe amin'ny fiainan'ny fiangonana satria tsy maintsy nidina izy ary tsy maintsy miakatra nan-danitra ho voninahiny. Iombo-po amin'ny mpanoratra ny Apokalipsy isika, Apokalipsy 7:20 amin'ny 4 hatramin'ny 7. Aorian'izany dia nira 470 ny andinin'ny 1:2-3. Apokalipsy 7:20 andinin'ny 4 hatramin'ny 7, ira 470 andinin'ny 1:2-3. Ary tsy mipetraka isika raha tsy vita ny vavaka. Manasa antsika hitsangana. Hoe ny mpanoratra ny Apokalipsy. Ary ny olona 420 sy ny zava-manena 4 dia niankohoka ny vavaka tamin'Andriamanitra, izay nipetraka teo ambonin'ny seza fiandranana ka nanao hoe Amen, Alleluia. Ary nisy feno voaka avy ny seza fiandranana ka nanao hoe miderahan'Andriamantsika ianareo mpanompony rehetra, dia ianareo izay matahotra azy na ny kely na ny lehibe. Dia nareo feo tahaka ny an'voaka betsaka sy tahaka ny firondron'ny ranobe ary tahaka ny fikotrokotroky ny kotrokorona mafy nanao hoe Alleluia. Fa ny Tompo-Andriamantsika dia ny tsy toa no mpanjaka. Aoka isika hifaly sy ravoravo ka nome voninahitra azy, fa tonga ny fampakaram-badin'ny zanak'ondry ka efa miomana ny vadiny. Ary nasaina ny tafo rongony fotsy madinika sady madio no mangatsakatsaka izy, fa izany rongony fotsy madinika izany dia ny asa marina ataon'ny olona masina. Ary hoy izy tamiko, sorata, sambatra izay nantsoina amin'ny fanasan'ny fampakaram-badin'ny zanak'ondry. Fa hoy izy tamiko, ireo dia teny marin'Andriamanitra. Amen.
afaka isika ivavaka. Ianao nandresy rehefa vitanao ny famonjena namakivaky ny lanitra ianao. Tsy misy mahatana anao ary tsy misy toanao. Mpanjaka ny an-danitra. Izaho nankalazainy amin'ny andro niakarina izao Tompo. Dia reny asiankalazainy ianao tahaka an'ireo mpianatra izay nahita ny akaranao tany an-danitra, izay nanome voninahitra anao ka niresahany anjely. Koa ankehitriny Tompo, manatrika anay ianao. Satria fantatra efa ny fanamasina no efa eto aminay ka mankalaza zao andro niakarina zao izahay. Raiso zany fanompoam-pavahana zany manitra kasitrana i masinao. Fa ny fanamasinao kosa hitay anay, ahaizanay mankalaza tsara anao. Ka amasino zao fanompoam-pavahana izao. Amasino tokatrano rehetra mandray izany, mba samy aona aminao Kristy ile niakatra nan-danitra. Zay Kristy zay memboninahitra sy laza ile nampianatra na ivavaka manao hoe renay aizana an-danitra. O amasino lenanao, notona ny fanjakana, ataona ny sitraponao, ety an-tany tahaka an-danitra. Omena ny anana sazonay, ary mamelana ilokay, tahaka mamelana izay mipetaka aminay, ary izay mitondranay amin'ny fakana, manafahana amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary voninahitra mandrakizay. Amen. Ipetraka isika iomana amin'ny fianonan'ny tenin'Andriamanitra, 7:1 no iraintsika iomanantsika amin'ny fianonan'ny teny soratra masina. Ary ny 7:2 no iraintsika mialohan'ny fampianarana. Teny voalahatra dia eo amin'ny mpanjaka faharoa, toko faharoa ny andininy fahasivy ka hatramin'ny faha-410. Mpanjaka faharoa, toko faharoa ny andininy fahasivy ka hatramin'ny faha-410. Ary no nefa tafita izy roa lahy dia hoy Elia tamin'ny Elisa, angatao izay ataoko anao dia ny mbola tsy misaraka aminao Ary hoy Elisa, masina ianao, oka ny anjarany roa amin'ny fanahinao mba ho ahy. Fa hoy izy, sarotra ny nangatanao. Kanefa raha mahita misaraka aminao ianao, dia ho anao ihany izany. Fa raha tsy izany dia tsy ho anao izany. Ary raha mbola nandeha sy niresaka izy roa lahy, dia indro nisy kalesy afo, soavaly afo, nampisaraka azy roa lahy. Ary Elia dia niakatra tamin'ny tafio-drivotra ho anan-danitra. Ary raha nahita izany Elisa dia niantso hoe, rikaiky eo, ny kalesy ny Israely sy ny mpitaingy soavaliny, dia tsy nahita azy intsony izy. Ary niraisy ny fitafiany ka nipiarony roa. Ary nalainy kapotiny Elia izay latsaka teny aminy, dia niveriny izy ka nitsangana teo amoron'ny Jordana. Dia niraisy ny Elisa ny kapotiny Elia ilay latsaka teny aminy, ka nakapony ny rano, dia hoy izy, aiza Jehovah Andriamanitra Elia? Ny Elisa koa dia nikapoka ny rano, dia nisaraka roa izaminy ka dia nita izy. Ny vaky-teny manaraka amin'ny Ason'ny Apôstôly toko 1, ny andininy faha-9 hatramin'ny faha-110. Koa izay tafangona teo dia namitany azy hoe, Tompoko, amin'izao va nampidinao ny fanjakana ho amin'ny Israely? Fa io kosa izy taminy, tsy ianareo no alala ny andro na ny fotoana izay nitendren'ny ray amin'ny fahefany aminy. Fa azo hery ianareo ny amlatsahany fanamasina aminareo, ary ho vavolombeloko any Jerosalema seran'ny Jodisy sy Samaria ary hatramin'ny faramitany.
Ary efa nilaza izany Jesosy dia nakarina izy raha mbola mijery izy ireo. Ary nisy rano mitondra azy ka tsy hitany masony intsony izy. Ary raha mbola nandinika ny lanitra izy ireo tamin'ny nandehanan'i Jesosy, indre nisy roalahy teo anilan'ny akanjo fotsy, izay nanao hoe, ry lehilahy Galilea, nahoana mijanona eto mijery ny lanitra ianareo? Iny Jesosy izay nampiakarina niala taminareo anan-danitra iny, dia mbola ho avy tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Ny vaky-teny fahatelo eo amin'ny filazantsara ny soratan'i Jaona toko fahatelo ny andinin'ny fahasivy hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Jaona toko fahatelo ny andinin'ny fahasivy ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo hitsangana isika. Nikodemosy namalika no taminy hoe, atao ahoana no ahatonga izany zavatra izany? Jesosy namaly ka nanao taminy hoe, ianao va ny mpampianatra ny Israely ka tsy mahalala izany zavatra izany? Lazaiko aminao marina dia marina tokoa, izay fantatray ny lazainay, ary izay hitanay no ambaranay, nefa ny fanambaranay tsy raisinareo. Fa raha ny zavatra ety an-tany aza no lazaiko taminareo ka tsy inonareo, ahoana inonareo raha milaza aminareo ny zavatra nan-danitra? Ary tsy nisy niakatra ao nan-danitra fa tsy ilay nidina avy tanan-danitra dia ny zanak'olona izay anan-danitra. Ary tahaka nanoratan'i Mosesy ny miarahana tanana efitra, ny tsy maintsy nanoratana ny zanak'olona mba hanana fiainana mandrakizay izay rehetra mino azy. Ray Masino, manamasinany amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ivavaka isika, tonga ny fotoana andrenesanay ny afatra ao Tompo, ny aza ny amin'ny zandro ny akarina izany, ampianarinay izany, ampahafantaranay izany ny lanjan'izany ao amin'ny fiainanay. Ka ianao fanahy masina no ampianatra izany, satria rehefa niakatra Jesosy ianao nidina tetỳ aminay. Koa ianao fanahy masina nampiteny ny mpanomponao, ary ampiaino ireo mpanomponao izay miainanao. Mitenena Tompo ao fa vonona iaino izay mpanomponao. Amen. Ry Jesosy mitenena araka ny fombanao. Ianareo ho aminareo izay malalan'Andriamanitra sady voantso ny masina ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompontsika. Asan'ny apôstôly toko voalohany. Ny asan'ny apôstôly dia toy ny bokin'ny Lioka. I Lioka zany nanoratra boky anankiroa atao amin'ny fiteny frantsay hoe tome 1, 2 na volume 1 sy volume 2. Ny Lioka filazantsara ny ray. Io zany milaza ny tantaran'i Jesosy hatramin'ny tsanganana. Dia aveo toyny ny asan'ny apôstôly milaza ny amin'ny fisehoan'i Jesosy farany sy ny akarana an-danitra ny fanombohana, dia mitohy amin'ny filatsahan'ny fanahy masina dia ny asa rehetra ny tanteran'ny apôstôly niaraka tamin'ny fanahy masina. Io boky ny asan'ny apôstôly dia be dia be mihitsy ny teny hoe tsy tokony hoe boky ny asan'ny apôstôly fa boky asan'ny fanahy masina, satria manomboka eo no mandimby an'i Jesosy ny fanahy masina. 4 andro zany Jesosy niseho. Jesosy zany tanatin'ny 4 andro mbola nampianatra, mbola niseho tamin'ireo mpianatra maro, ireo vehivavy, ireo apôstôly, ireo fariseo tahaka Nikodemosy,
ry Duseny ry Lazarosy ry Marta sy Maria sy ny tahakan'izany eo amin'ny olona 500 eo ihany tamin'ny olona marobe nisehon'i Jesosy. Tapitro 70 andro io dia tonga le ataontsika hoe andro ny akara. Izay le am'tanitsika hoe midika inona moa ty fiakaran'i Jesosy ty? Izay ny am'tanitsika hoe ny fiakaran'i Jesosy Kristy anan-danitra. Zavatra roa ihany resantsika amin'izay maro tokony azo resahana. Ny voalohany tsy azo ialana dia midika fanarahana ny fanahy masina. Manao fifandimbiasana na relais zany i Jesosy ny fanahy masina. Ary io no ao amin'ny Trinité. Ao amin'ny testamenta taloha amin'ny Tompoandriamanitra iray, Jehovah no tena miasa. Avy eo ny asan'Andriamanitra nampitainy tamin'i Jesosy ao amin'ny filazantsara hevitra. Jesosy no miasa. Hita maso mihitsy Jesosy ny asa. Rehefa lasa Jesosy, ny fanahy masina izay tsy hita maso indray no miasa. Maniraka ny fanahy masina io ary izay mahatonga ny Lioka 7:20 hoe mitoera eto aloha mandra-pahafinareo hery avy amin'ny avo. Misy zavatra ho azonareo Jesosy amin'ny famaranana ny Lioka 7:20 ny filazantsara izany. Nasaina ny andro ny mpianatra fa ho tonga izany fanahy masina izany. Ny mpianatra nefa le andray fanjakana ny tao an-tsaina. Tsangana maty Jesosy raikitra amin'izay ny fandraisana ny fanjakana zany. Ny mpianatra zany mieritreritry hoe jano ety an-tany amin'izay ty Jesosy ty fa efa resy ny fahafatesana anjaka amin'izay izy. O Jesosy, tsy anjaranareo mamantatra an'izay. Noviana moa raisina le fanjakana ozy ny mpianatra. Andriamanitra mandamina an'izany. Fa ny zavatra lehibe o Jesosy, azo herinareo milatsah ny fanahy masina aminareo. Ny fanjakan'i Jesosy Kristy zany any an-danitra, manjaka ety ambony tany izy amin'ny fomba tsy hita maso, dia ny fahatongavan'ny fanahy masina ety amin'ny tany. Azo herinareo milatsah ny fanahy masina, zay ny zava-dehibe hery ho an'ny mino. Ka raha tsy miakatra Jesosy, tsy ho avy fanahy masina io. Io zany efa nitenen'i Jesosy amin'ny Jaona 4:20 ny 17. Jaona 4:20 ny 17. Fa izaho milaza marina aminareo, mahatsara anareo ny fialako, fa raha tsy ala tsy ho avy aty aminareo ny mpananatra, fa raha andeha dia irahako aty aminareo izy. I Jesosy Kristy zany miakatra nan-danitra dia mampidina ny fanahy masina. Raha vao tsy miakatra izy tsy avy le fanahy masina, ary zay zava-dehibe hoe ny fiakaran'i Jesosy nan-danitra dia midika fanarahana ny fanahy masina. Ny fanahy masina tonga ao amin'ny mpino vavolombelona. 9:9 amin'ny Asan'ny Apôstôly 1. Fa azo hery ianareo amin'ny alatsahan'ny fanahy masina aminareo ka ary ho vavolombelo koa any Jerosalema sy eran'ny Jodia sy Samaria hatramin'ny faran'ny tany. Ny fanahy masina zany mahatonga amin'ny olona vavolombelon'ny Kristy. Ary koa efa voalazan'i Jesosy Kristy ao amin'ny Jaona 4:20. Jaona 4:20 ny 9:20 sy ny 7:20. Fa raha tonga ny mpananatra izay irahako aminareo avy amin'ny ray, dia ny fanan'ny fahamarinana izay mivoaka avy amin'ny ray, dia izy no vavolombelona anambara. Ary ianao koa dia vavolombelona anambara satria ianareo efa teto amiko hatramin'ny voalohany. Jesosy Kristy zany manana vavolombelona roa, ny ray ny fanahy masina. Fanahy masina zany milaza amin'ny olona, iza Jesosy Kristy. Fanahy masina mampanaiky amin'ny olona ny Jesosy Kristy. Ary izy no vavolombelon'ny fisian'i Kristy, manfanatrehan'i Kristy ety an-tany. Dia ny mpianatra koa lasa vavolombelona, zay no dikany hoe ianareo koa vavolombeloko manomboka eto Jerosalema Jodia hatramin'ny faran'ny tany. Isika rehetra zany ny ray fanahy masina io zany lasa vavolombelon'i Kristy. Itsika ny manambara fa Kristy zany tena nisy. Io le ataon'ny teny frantsay hoe celui qui rend présent l'absent. Jesosy Kristy izay tsy hita maso, manjary fantatry ny olona amin'ny alalantsika. Izy niakatra nan-danitra, rehefa naniraka ny fanahy masina izy Jesosy Kristy izay ohatra ny tsy eo izy, nefa eo ihany satria manana ny fanahy masina solon-tenany izy, manana ny apôstôly solon-tenany izy, manana antsika ho vavolombelona izy. Ary io sary ny akaran'i Jesosy Kristy io no hitantsika amin'ny mpanjaka faharoa.
Elia zany ho ampakarina nan-danitra. Fanjaka faharoa toko faharoa manomboka amin'ny dininy fahasivy. Ny ampita rano zareo. Rehefa nampita rano io zareo nikapohan'ny Elia tamin'ny akanjo beany. Na kapoty zany le rano dia nisaraka. Zany ny herin'ny fanamasina tao amin'ny Elia. Hitan'ny Elisy zany. Rehefa tafity zareo izy tamin'ny Elisy hoe mba inona amin'tianao angatahanao izy Elia? Mba angataho. Ary adrodronona fa Jesosy Kristy rehefa isaraka amin'ny mpianatra dia niteny nareo tsy mangataka hozy izy. Na tsy mangataka ary nareo hiakatra dia rako ny fanamasina. Tena mifandray mihitsy le latsotra na le texte anankiroa. Ny angatahako izy Elisa bomeo 2 tuera ny fanahinao andro tokony satria hitany manana fanahy mahery Elia. Ozy Elia sarotra zany, zao ny condition. Raha hitanao fa ny mampisaraka aminao, hitanao ny fomba hialako eto, dia ho azonao le fanahy. Tahiny Andriamanitra Elisa. Inona ny hitana amin'ny dininy faraika ambin'ny folo? Ka le siafo soavaly afo tonga naka amin'ny Elie na Elia. Niakatra nan-danitra, niakatra tamin'ny tafio-drivotra mahery, tadio mahery, nampiakatra azy nan-danitra, hitan'ny Elisa. Rehefa hitan'ny Elisa iny, tsy fantatry Elisa fa efa nifindra tao aminy koa le fanahiny Elia. Dia nitabataba izy ery ny kalesiny Israely iny. Ho avy angamba ny fanjakana, andresiny Israely. Tsisy namaly azy. Latsaka tamin'ny tany le akanjo be ny Elia. Iny zany ny raisy ty zany mba holovako izy. Rehefa nampita ny rano izy tonga saina, ahoana ny ampitana eto? Tsaroany Elia nikapoka le rano tamin'le lamba akanjo be. Dia nalainy koa le akanjo be dia nikapohany le rano. Inona ny agagamy? Nisaraka le rano. Nanomboka teo zany ny fanahiny Elisa tao amin'ny Elisa. Ny fiakarana an-danitra dia midika fanarahana ny fanahy masina. Fa ny zavatra faharoa dia izao. Fiakarana an-danitra, fanarahana ny fanahy masina. Fa ny faharoa dia manomana ny fiavian'ny Kristy. Fa ny manana ny fiavian'ny Kristy, Kristy mandeha fa mbola hiverina. Asin'ny apôstôly toko 1. Raha mbola variana nijery ny lanitra ny mpianatra, nandinika ny lanitra, dia nisy anjely mitsangana hoe ny teny ry lehilahy Galiana, hoanareo nijanona eto mijery ny lanitra? Iny Jesosy izay nampiakarina niala taminareo anan-danitra iny dia mbola ho avy tahaka ny nahitanareo azy niakatra nan-danitra. Mbola ho avy. Nahitan'i Jesosy niakatra tanan-danitra tokoa ny mpianatra. Nandray fanahy masina izy manambara fa Jesosy Kristy maka ny toerana, maka ny fiandrianana. Kanefa tsy variana mijery ny lanitra isika, fa tsy maintsy miatrika ny fiainana. Tsy avelan'ny tompo variana andinika ny lanitra ny mpianatra, fa nanirahany anjely hitodika amin'ny fiaviany ho avy izy ka miomana ianareo. Matetika ny olona variana marina mijery ny lanitra, manisa mianatra zavatra tsy takatry ny saina. Ny lanitra manko manambara zavatra tsy takatry ny saina, tsy takatry ny maso. Variana loatra amin'ny zavatra any ambony any, ka lasa saina loatra amin'ny olona, fa tsy mitodika amin'ny fiainana. Todia amin'ny fiainana omany ny fiavian'ny Kristy, mbola ho avy ndray iny. Ary zay ny zava-dehibe, miomana amin'ny fiavian'ny Kristy isika. Ny fiakarany dia midika fa mbola hidiny izy. Ary miomana ndray ny fanahy masina. Tsika mitandrina didin'Andriamanitra mibebaka, mandray ny fanahy masina isika dia miomana amin'ny fiavian'ny Kristy. Ny Efesianina toko 4 dia milaza zavatra tahaka an'izany. Efesianina toko 4 nandininy 7 hatramin'ny 12. Efesianina toko 4 nandininy 7 ka hatramin'ny 12. Ny ampahany vakitsika. Fa samy nomena fahasoavana araka ny ohatra ny fanomezan'ny Kristy avy isika rehetra. Koa izany lazany hoe raha miakatra ho any amin'ny avo izy dia nitondra olona maro babo, ka nanao fanomezana ho amin'ny olona. Ary ny hoe niakatra moa izy moa zany afa-tsy le nidina ho any ambanin'ny tany koa, izay midina dia izy koa le niakatra any ambonin'ny lanitra rehetra
hamelony ny zavatra rehetra. Ary izy nanome ny sasany apôstôly, ny sasany mpaminany, ny sasany evanjelista, ary ny sasany ho mpiandry sy ny mpampianatra ho fanatanterahana ny fanasafanompoana ao amin'ny fiangonana. Zany hoe Jesosy Kristy rehefa niakatra nan-danitra izy nakababo, nakafanomezana tahaka n'olona miakatra ambony hazo misy voankazo, dia nanome voankazo tsara ho amin'ny olona. Rehefa miakatra nan-danitra izy zany manome fanahy masina dia manome asa ho antsika koa, sasany mpianatra, sasany mpampianatra, ny sasany manana asa samihafa tsika misampana. Ireny asa ataontsika anatin'ny sampana reny a fanomanana ny fiavian'i Kristy. Ny asa rehetra ataontsika anaty fiangonana io a fiomanana amin'ny fiavian'i Kristy. Matetika tsika variana mijery ny lanitra rehefa manao fanompoana, azo adino fa ny asa fanompoana dia fiomanana amin'ny fiavian'i Kristy. Izay rehetra ataontsika na amin'ny tokantrano na anam-piasana zany, itsika dia tokony tonga saina hatraminy fa ho avy Kristy. Ary zay zany no mahatonga ny fiakarana. Zay a ny ampianarin'ny Jaona toko 7 ny vakina teo. Jaona toko 7 izay tsy takatry Nikodemosy mihitsy na ampianarin'i Jesosy Kristy azy. Ary tsy nisy niakatra ao nan-danitra fa tsy ilay nidina avy tanan-danitra dia ny zanak'olona zay any an-danitra, izy mihitsy ny any an-danitra. Jesosy Kristy aminy mahazo mivezivezy miaka-midina amin'ny lanitra. Le lanitra resahana eto a tsy le lanitra misy le olona mino, le lanitra niakaran'ny Elifa, le lanitra resahana eto dia le lanitra tena ivon'ny lanitra, ny lanitra zay misy amin'ny Jehovah-Andriamanitra. Io zany a oka zavantsika tsara matetika tsy fantatry ny olona, mbola tsy misy olona tonga ao amin'io lanitra anankiray io. Fa le olona mahatiavantsika reny a misy toerana maro ao an-danitra hozy Kristy, misy toerana metrahana azy. Fa le toerana tena misy amin'ny Jehovah-Andriamanitra iny tsy misokatra mihitsy, ratsy amin'ny andro farany. Jesosy Kristy irery no mahazo miditra sy miakatra ao. Iny le tenenin'ny Jaona hoe tsy nisy niakatra nan-danitra fa le tsy nidina avy nan-danitra. Tahaka nanoratan'ny Mose sy ny meranantan'ny efitra, tsy maintsy ananoratana ny zanak'olona mba hanana fiainana mandrakizay zay mino azy. Mandra-pahatonga ny Kristy fanondroany dia mizara ny fiainana mandrakizay io tsika, ka raiso io fiainana mandrakizay ho anao. Fa zay a ny fiandrasana ny fiavian'i Kristy. Ary io nolazain'ny mpanoratra ny Hebreo. Mpanoratra ny Hebreo dia milaza an'io. Aza manary ny fahasahianareo lehibe hozy izy, fa aoka azo hanana faharetana ianareo miandry an'i Kristy. Fa rehefa kelikely dia ho avy ilay tsy mitaredretra, ka tsy tokony hiemotra ianareo izy izy. Fa itsika sy naman'izay miemotra ho amin'ny fahaverezana, fa naman'izay mino ho amin'ny famonjenan'ny fanahy. Zavatra roa zany manamarika ny fiakaran'i Jesosy tany an-danitra. Naniraka ny fanahy masina izy, fanahy masina no miaraka amintsika, mampahery atsika, mitondra atsika, mivavaka ho antsika, miara-mivavaka ho antsika, tomboka se mahazanaka ny manitra atsika, mahatonga atsika hijoro vavolombelona. Ary ny faharoa, ny fiakaran'i Kristy dia manomana ny fiaviany isika. Manomana ny fiaviantsika amin'ny fiainantsika andavanandro, amin'ny fomba fivavakantsika, amin'ny fanompoantsika, amin'ny asantsika, ireny rehetra ireny dia manomana antsika amin'ny fiavian'i Kristy. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen. Vavaka isika. Misaotra anao zay tompony amin'ny teninao, teny velona. Misaotra anao zay naniraka ny fanahy masina ianao satria niakatra nan-danitra. Raha tsy niakatra ianao tsy tonga ny fanahy masina. Fanahy masina norona ny fiangonana, nanaovana batisanay, nanokanina anay ho mpanoray fanasamy tompony, manomenay ndraikitra maro samihafa eo amin'ny fiangonana. Fanahy masina mitarika anay amin'ny asa tsara rehetra, ataonay any velan'ny fiangonana na ho amin'ny tenanay na ho an'ny firenena. Ny fiakaranao koa dia manomana mandrakariva ny fiavianao zahay satria ho avy ianao andray anay. Ary izany matetika variana zahay noho ny aretina, noho ny tebiteby, mety variana koa noho ny amin'ny fahasambarana
zay azonay koa na fahasoavany maro samihafa ka manabdiny hoe ho avy ianao Kristy. Ary ndraindray koa zay variana mandinika ny lanitra amin'ny hevitreritra ny zavatra tsy takatry ny sainay loatra, adininay fa ho avy ianao. Mamindraha fo mamelany elokay amin'izany tsy fahatakarana izany. Manomboka izao dia eritreritra mandrakariva ny amin'ny fiakaranao zay nanomezana ny fanamasina ary ny ilazanao fa mbola ho avy ianao andray anay. Ankehitriny izay Tompo mamindraha fo aminay mamela amin'ny elokay. Ary indrindra koa mivavaka izay mangataka izay ho an'izay tsy salama, ianao no ampahery, anome hery ny fanafody ampiasaina, anasitrana. Vavaka izay ho an'ny manamanjo ankehitriny misy havanay namony havana. Kiadiny kambotsy ny mpitondra teny ianao ary ianao koa nampionina azy ireo. Re manana olana vahanao, tsy manan-kitafy, tsy manan-koaminy, very asa, manana olona amin'ny fitsarana, amin'ny zavatra maro samihafa. Da io ny fiainanay namiditra mivoaka, ny tokantrano tsirairay avy eo ambany fahasoavanao. Ka ny fahasoavana miampy fahasoavana no atafinao anay. Amen. Dia isika hitsangana indray ny teny soamafaly dia ny famelan-keloka tolotra antsika. Ny Tompo, tahaka nanratany Mosesy ny menana ny tanan'efitra ny tsy maintsy nanratana ny zanak'olona mba hanana fiainana mandrakizay izay rehetra mino azy. Fa toy izao nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanana tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. No izany ry havana dia voavela sy voafava koa ny fahotanareo. Noho ny amin'anaran'i Kristy Tompo, samy amidiran'ny Tompo ianareo. Sambatra ny olona izay voavela amin'ny eliny, sy voasarona ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy hain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Misaotra ny tompontsika nahatanterahany izao fotoana izao. Amarina izany tsika indray ny tsodrano. Ny hira fahadimampolo amby zato ny andinin'ny voalohany sy ny faharoa mialohan'ny tsodrano, ny andinin'ny fahatelo aorian'ny tsodrano.
manan'Andriamanitra aminareo izao tsodrano izao. Ary Andriamanitra ny fiadanana izay nitondra ny Jesosy mpiandro lehibe hiala amin'ny maty, mitondra ny rano faningena mandrakizay. Izy ania tanteraka anareo amin'ny tsara rehetra anao ny sitraponareo. Ka roarovany avokoa na ny ainareo ny tenanareo ny tokantranonareo tanteraka, tsy hanantsina amin'ny fiavian'i Kristy Tompontsika. Ho tahina raha mandeha, ho tahina raha mitoetra. Amen. Izay nidina dia izy koa le niakatra nambony lanitra rehetra mba hamenono ny zavatra rehetra ka nanaovany fanomezana ho amin'ny olona. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.